Ary zay ny antony amina ranon-tsiramamy kely ngamba ny colonel. Fa misy tsy mahazaka an'izay fifanantonana eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpanohatra ny bazy zay dia niezaka nandeha nandrangotra any colonel Fanapera rehefa vita ilay hetsika tany Ankilimalimika ka dia tonga tany nitady azy tany mihitsy ireo télé eto Toliara dia nanontany azy ny zavatra tsy niteneniny. Ianao ny pour base zany nanaovana andeha ray aman-dreny nefa mbola tsara nisy ny teny na ny paziko teto jerevo ny vidéo ny efa navoaka ny ao amin'ny présidence fa mbola tsara ny teny hoe pour base ny ray aman-dreny Fanapera fa zay no entina nandrangita anazy. Ianao ny pour base dia ny vidéo anao tsy avoakan'zareo. Efa hain'zareo ny tempérament ny ray aman-dreny Fanapera dia manipulena tahaka izay. Zay no mampalahelo hoe ray aman-dreny be ohatran'iny zay loloavina tapony loha dia manipulenareo amina zavatra ohatr'izany. Zahay niezaka nitondra azy akitsy-po ny henony izy amin'ny mampanohatra azy, tsy nisy influence na kely satria tsy zazakely iny akory fa tena hoe teneno ray aman-dreny sosinao hoe inona ny antony mahatonga anao tsy pour base. Jereo le vidéo tena sans filtre iny, tsy zavatra ny namboamboarina iny fa ny zavatra ny teneniny no navoaka tao. Fa ny zava-dehibe dia ny fahasahian'ny président nanotrona any ireo mpanohatra ireo, zay ny tena zava-dehibe tao ary zay koa ny tsy ampy hatramin'izay. Laha zaho ro hanaraka ny bazy Toliara zaho fananohitsy io, la alika ro babako amindro reniko. Raha naneo hevitra za tamin'ny azomana alakamisy zay hoe nikasika ny bazy Toliara io iza hoe miononatsika fa zavatra fa tsy maintsy mandeha io. Za miteny fa za nisan'ny poron'io bazy Toliara io. Fa eto dia makasitaka sy makatelina ny colonel Fanapera izay nanao ny dipiny teo anatin'ny fitondram-panjakana mikasika ny bazy Toliara io. Fa ny zavatra somary nahagaga fotsiny hoe ohatrany lasa nitapahana izy rehefa navoaka tamin'ny fahita lavitra. Zany hoe tena tanteraka daholo ny teny nataon'ny colonel Fanapera fa nitinapaka le izy. Ka tsara ihany mba halalantsika vahoaka malagasy ny resaka nataon'ny colonel Fanapera teo anatin'ny fitondram-panjakana zay nanana fitenenana tany amin'ny toerana io. Fa isaorana tena isaorana amin'ny colonel Fanapera zay nanao ny didiny ho an'ny tanindrazana dia makasitaka sy makatelina. Raha azo atao dia mba atokony haverinareo ny feon'ny colonel Fanapera satria misy ny sasany milaza fa hoe colonel Fanapera dia efa nahazo koa. Fa za tsy mino an'izany fa vita ny didiny colonel Fanapera ho an'ny tanindrazana ny fanoherana ny bazy Toliara io. Dia mikasika ny foto-drafitrasa moa zany dia ilaina le foto-drafitrasa ho an'ny firenena. Makasitaka ho an'ny mpitondra hoe zay nanao ny asany amin'ilay hoe fanamboarana azy fanamboarana roa fa kosa ny zavatra tokony hojerena akaiky mikasika ny fiainam-bahoaka hoe ataiza marina ny tokony hataon'ny sosialim-bahoaka amin'ity raha ty fa tsy misy tokony havahana ty misy mahazo misy tsy mahazo. Makasitaka tompoko dia bonne journée. Ankasitrano ianao atao anatin'izay fanampanazavana sy ataontsika hoe afatra ho an'ny mpitondra fanjakana ihany koa ao anatin'izay ny tsara marina dia ny fijoroana sy ny fiarovana ny tanindrazana dia anjaran'ny tsirairay no maneho an'izany araka izay fafahana manao azy. Mikasika ny resan'ny colonel Fanapera tamin'ny tany Ankilimalimika tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo iny hoe manohana ny fitondrana amin'ny fisokafan'ny bazy Toliara. Olo be tsy maty izy satria tsy mitana ny fianianany ny voady izay nataony fa tsy vadika sy tsy hanaingy amin'ny fisokafan'ny bazy Toliara io hatramin'ny farany na inona hitanga ho izy tamin'ny rofoko Mikea.
masikoro ary ny zanabeka mivadika koa izy satria mitambazana vola sy sakafo tahaka ny vahoaka ny toliara voalohany sy faharoa asakasaky ny teo rakoty voasiny député sy teny koa na hivadika izy ireo na tsy rehefa tambazana vola fa za vahoaka ny toliara voalohany sy faharoa manohitra hatramin'ny farany amin'ny fitsokafan'ny base toliara. Milaza moa ny orinasany base toliara fa manana cahier des charges tokony hazavain-doza amin'ny vahoaka toliara ny dikan'ny fitsandrana ilmenita zircon rutile ary monazite fa tsy ny voka-dratsyn'ireo fitsandranan' fa tombotsoany ihany no lazainy matetika handrisendahatra ny vahoaka. Ny étude d'impact social raha mahita fa tsy milamina eto amin'ny firenena indrindra eto toliara voalohany sy faharoa fa ny étude d'impact environnemental mbola baraingo satria mbola tsy mandeha ny asa ary tsy manapakahazo tsy mandoro aly ary zareo ao amin'ny orinasa base toliara. Zay vahoaka ny toliara tsy malay fampandrosoana sy asa fa matao manohitra ny base toliara zahay tsy raha voky sy balika tahaka an'ireo olona manony an'ity fitondrana ity satria ratsy vokatsy ho fitsandrana io ka eto dia manentana ny vahoaka ny toliara hirahina tamin'ny farany hanohitra ny base toliara io. Misaotra tompoko. Makasitrany ianao azadino fa rehefa miantso isika dia miteny ny anarana sy ny toerana misy efa fomba fanaotsika efa mahazatra atsika ihany koa zany. Mbola toliara ihany mbola mile resaka teo ihany le izy fa hovaliko le teny le raga teo fa arahamaro nanaraka vaovao ianao dia naharaka hatramin'ny farany teny nataon'ny kolonelina Fanapera. Jereo fa any amin'ny tevazotra seraserany misy resaka nataon'ny kolonely Fanapera mikasika ny fijoroany hoe manohitra ny base toliara io. Ary eto dia manentana antsika za tsy misy kolonelina Fanapera no hanaiky ny base toliara io. Raha jerevako ny resaka nataony mba deo tsara ny sary ny kolonely Fanapera fa raha diso ohatra misy fotoana izy tena safotra misy izy taona tsehany mpitondra fanjakana teo ary efa nahavitany ny resaka nataony iny. Ka izaho dia miteny fa makasitraka makatelina anao kolonely Fanapera tahin'Andriamanitra anao ho an'ny tanindrazana. Makasitraka tompoko. Makasany ianao ary izay moa zany ny tena zava-dehibe amilay ataontsika hoe fahafantarana sy fanarahana ilay tena zava-misy marina sy ny zavatra mitranga indrindra ny fandraisam-pitenenana mikasika na tetikasa goavana tahaka ireny. Miaraba tompoko. Manao atoko miarabanao ireo amin'ny Kolo-TV. Ie ny tompoko tena fandehana. Mba mialatry ny mba vereny hoe ny tenin'ny kolonelina Fanapera mba ampatsona eny moa zahay fa ohatra lasa mampisavorovoro ny olona le hoe teny satsy ny teny ka baraza atao mba vereny kely azafady mba enony rehetrarehetra amin'izao raha azo atao. Akasitrany ianao amin'izay fangatahana izay efa manomboka karakara anazy moa zany zao ho ampitaina amintsika eo ihany ny mahakasika izay somary lavalava lay resany tamin'iny fa ezahantsika ho fitipitinina angambany na lay tena votoatiny nefa raha izay ihany koa dia mety ho samy hafa koa ny fomba fijerintsika ny fomba fiain'ilay olona ihany koa ao anatin'ilay izy. Ny zavatra misy dia mbola nijoro ary mitazona ny heviny hatramin'ny farany izy amin'ilay tsy fankatoavana ny tetikasa base toliara. Misy antony maromaro moa no mahatonga an'izany ataontsika hoe fijoroana na ny vahoaka ny toliara io na izay ataontsika hoe mijoro amin'izao fotoana izao manerana ny nosy manohitra an'izany tetikasa izany. Misy antony ihany koa mahatonga n'ilay olona ataontsika hoe miroso amin'izany ataontsika hoe tetikasa izany. Dia eo no mila fitandremana satria isika raha ohatra ka manana fomba fijery efa voaomana ilay any kolonely Fanapera dia andeha ho raintsika aloha hoenotsika vetivety ny fanazavany amin'izay. Zaho anaraka ny base toliara zaho fananohitra io lalika ro babako amin'ny reniko ka ianareo eto milaza hoe zaho fampora ny base toliara eo mba miavia koa nareo hagnozo tena ao amin'ny televizion hoe
laha fanampera tsy magnaraka ny base toliara la alika ny babanay amin'ny renay mba manavan'izay koa nareo hoe taia nagnarahako ny base toliara eo zaho tsy porany base toliara zany ndra zaho miaraka fa exception ane zany miaraka amin'ny président de la république aho mbola afaka milaza hoe manohitra ny base toliara fa tsy porany base toliara nareo nahita fa zao pour base toliara eo tao amin'ny kabariko tao akily maliniky io mba miangavy anareo aho la lehilahy nateraky baba amin'ny reninareo nareo aboahonareo io Facebook io milaza ny kabariko hoe zaho porany base toliara naniky zao io ane tsy azo ialay hoe la vao niteneny teo ka ny enregistrevanareo tsy azo esory io fa tsy maintsy miboaky ka aboahonareo ho hitany zao tontolo izao ho hitany ny zanaky toliara iaby ho hitatsika eto Madagasikara laha zaho ro hanaraka ny base toliara zaho fananohitsy io la alika ro babako amin'ny reniko ka ianareo eto milaza hoe zaho fa porany base toliara eo mba miavia koa nareo hagnozo tena ao amin'ny televizion hoe laha fanampera tsy magnaraka ny base toliara la alika ny babanay amin'ny renay mba manavan'izay koa nareo hoe zay ny fanambarana le tadavin'ny olona teo moa Andriatsila Gaetan dia i colonel Fanampera mihitsy no nitondra izay fanampanazavana izay. Hitantsika araka izany ary fa izay no toerana misy azy izay mbola tsy miova satria araka ny niteneniko teo dia misy antony tsy maharesy lahatra amin'ilay tetikasa misy antony maromaro mila fanazavana mila fanamboarana mila fanatsarana eo anatrehan'ilay tetikasa izay matoa ny tetikasa iray zany misy an'izany ataontsika hoe fitsipahana sy fanoherana zany dia misy antony ao mazava ho azy ka izay antony zay no mila hojereny ny mpitondra fanjakana hojereny ny ireo tompona andraikitra fa tsy avy hatrany dia iroso amboletra ao anatin'ilay tetikasa ary zany zavatra misy ny ainana teto amintsika olana teto amintsika nanomboka tamin'ireny raha somamanina ireny dia mbola miverina hatramin'ny androany raha isika aloha ilay antso efa tafiditra miaraba tompoko manaraka onjapeo miaraba tompoko salama kule liki avec toliarany toera mahavaty Jean-Luc e voalohany teninay aloha eto hoe miarahaba ny ray aman-dreny Fanampera tafitany ny hafatra dia ny faharoa mitoreo mpanao politika aho dia milaza nyreo hoe mpanohitra indrindrindra fa le ao Antananarivo aiza le fanoheranareo hatram'izao ny bahoaka zao fa tena mijaly dia mijaly tamin'ny bisy io ange sy reny 2002 reny tsy nisy fidalena manao akory mba teo milamindamina amin'izao fijaliana tena hoe fa tsy hay tsony mahazo ny bahoaka aiza am'izay reo milaza hoe mpanohitra izay tsy mitambatra misy teny reo fa mihatakataky eny zany aza fitahinareo manao mpanohitra io ny bahoaka malagasy fa sady avantezany any sasany io manao mpanohitra dia mivadika ty mivadika roy nefa ny bahoaka zao efa mihina misifihira ny bahoaka rehetra ka izay mba adreseko am'ireo manao hoe mpanohitra ankoatry nisy teny irery ihany misaotra toko ankasitrany ianao amin'izay faneho-kevitra izay mino fa voaray izany hafatra mafonja izany satria dia ilainy zany amin'izao zava-misy eto amin'ny fireneny zao miaraba tompoko dia ahoana fandehany eny tompoko efa tafiditra ianao fa maneho hevitra avy hatrany ny ahosiny zany hoe amin'ny fotoana zao zany efa tena sepitra misy ny vahoaka plus particulièrement ty Toliara dia niaraka moa Alfred azavadiny iny eny tompoko hoe efa tena sepitra misy le olona dia manao tolona irery masapa ko irery zany le vahoaka Toliara dia hoe ny tena tiako ny adresiavan'le message zao dia hoe ny mpanao politika indrindra ny mpanao politika atao hoe manolotra ny fanjakana
surtout à Antananarivo. Dia nareo anie raha ohatra ka manao silence to dia silence complice teo amin'olo satria ny événement ela be zay araka tenin'ny namatoto le andriamatoto aloha teo hoe événement sy mba misy importance sy tonga dia manao mirotra isika mitolona dia raha iza zany président dia mirotra isika Antananarivo la iza izy dia sy mirotra isika niny ary niveau de fa tena trace be zao zany koa hoe azo manao silence complice fa mais zany zay dia courage sika togarako azy larsika io vitasika io merci any Fanapera fa izy zany mitarika anatolo larsy mivadibadika misy zany misy nitadiavana saotra tokoa akasitrany ianao ao anatin'ny izay ary mbola nanamafy moa izy ny fiantsonana nanamafy ny afatra ihany koa nomena n'ireo mpanohitra indrindraindrindra ny mpanao politika miaraba tompoko eny tompoko eny tompoko efa tafiditra ianao lasa indray izy teo antso manaraka raha isika fetrany miaraba tompoko lasa indray miaraba tompoko efa tafiditra ianao 3471 io salama tompoko eny tompoko salama tsara avy aty Apelalanda ty Pelalanda eny tompoko monsieur Daniel teo na fandehany zahay atoliara ato na toliara 2 na toliara 1 tsy misy magnampy any ano siteny mandeha raiky avao fa tsy manohy député-nay reo décourager les braves ao zay maridona ny zavatra mampalahelo anay zay allo eny tompoko oy fa tsy misy hevitsy io fa lafa mandeha avao Fanapera ane mbola noesy zananao kabary devant ny président eo regny phrase regny ane phrase manohitsy fa tsy phrase hoe magnenka aho allo eny tompoko afaka manohy ianao zay ngany Fanapera regny fa kamieno sila todiara hoe fa magnaraky fa phrase phrase manohitsy regny phrase nataony Fanapera regny fa ny député-nay tsy misy raha vitany laha tsy siteny raiky avao anao koa moa siteny raiky abolasika igny hoe tonga raiky tsy mahafoy ao sota monsieur Marzona akasitrany ianao ao anatin'ny zany fanampanazavana izany ary mino fa voavaly ny fanontaniany ilay namatsika tany ambolohany izay ny antso sy naneo ny heviny ihany koa mahakasika an'ilay hoe efa voavidy vola sy ny sisa miaraba tompoko Mana tompoko dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany tolonjaka avy aty Toleara eny tompoko izaho lahy tsy mahavariagnahy mahalany hevetrahy ohatra mizavatra tadiaviny tsy haiko hoe ino moa ny ho azo raha ohatra ka manahaka ny ataony Rwanda hoe mialy samby ao Rwandais mialy ny famono ny fanehoan-kevitsy lahy ho any ny vahoaka malagasy afaka maneho hevitsy fa tokony mba tsy hamboary le resaky fa ohatrany hoe lasa mampirisiky ny fifankalaigna tsy tsara ny fifankalaigna kanefa ny mpitondra koa tokony hihaino manahaky nandeha tamin'ny Fanapera igny ny isaorako ny président dia inanao hoe nivolagna iha miresaha iha Fanapera fa rehefa niresaky koa Fanapera dia namboary ny maro koa hoe ao Fanapera fa magneky ao Fanapera fa magneky nilaza izy fa zaho ie littéraire fa magnino koe raha ny scientifique tokoa zay nanao étude ny raha eo lahy romba magnazava na ny andaniny na ny ankilany inona ny avantagen'io inona ny inconvénientn'io laha atao raha eo fa lasa ohatrany hoe ny raha volagny hazavay ao magnova koa ny olo satra betsaka nareo lahy naharitra ny hazo hatra amin'ny farany fa mba tokony zany mba mifanoro mifanohana sy mifanohina isika vahoaka malagasy rehefa tsy mety toko tapaka volany mitongilana zay tsy mety arenina fety tsy mifankalay tsy posena mafy ho lasa amin'ny fifankahalana ka hanahaky sagnatria hanahaka ny Rwanda ny famono ny toti sy ny oto ary mipianaky ny famono ny renilahy namono ny anany sotra to akasitrany ianao amin'izay fanampanazavana
mifono anatra sy fananarana ao antsika izay satria de zava-dehibe tokoa izany raha tsika aloha ny antso de horesantsika ny momba an'izay avy eo a miaraba tompoko salama tompoko eny tompoko de ahoana mifandehany de ahoana honorable lamonsa izy eny tompoko izy rindra mbola efa ao ihany izy ka eny to vetrany ary ny faneho-kevitra ao tapaka ilay antso teo a ny tiana ambara ao anatin'izany rehetrarehetra zany de manamafy an'ilay fanazavana teo a ny tenako zany hoe isika indrindraindrindra rehefa atao anatin'ny fandaharana de onany fandehany tak zao a de mila mahay mijery a an'izany lafin-javatra zany miaraba tompoko efa tafiditra eny tompoko allo eny tompoko efa tafiditra anao allo de ahoana ny fandehany efa tafiditra anao eny to vetrany ny faneho-kevitra ao olo avy aty Toliara zao a eny tompoko izao le izy zany allo tsy mihaino radio ianao fa lay finday no hainona de miresaka avetrany ianao za avy aty eka ay allo izao zany le izy hitanao za avy aty Toliara nisy fizarana vary koa matao mitanany metrakira tamin'ny Fakomaly tsy fantatry zany ny zavatra iseho amin'iny koa na mety hasara koa hoe ndreto ny olo Toliara ao efa manenky ny base Toliara fa ny zavatra misy zany de zao misy lala zany asabaka Tamatavy any io ary fanazavan'ny teknisiany azy abiaby hoe ny materiely avy aty Tamatavy nefa io lala io asazy aty Tananarivo ka manino koa zany sanza io base Toliara fa sy mainty io fa sasa zany any Tananarivo le izy sanjaina le fasy mainty fa andesa amin'ny cotonera na andesa amin'ny sterna de any aminareo Tananarivo izy sasa diovy any aminareo zany fa tsy diovy aty Toliara zay misaotra tompoko nakasitrany ianao ao anatin'izany ampatsevina trany fa rehefa miantso isika ahena lay radio fa misy akon'ilay feo alefatsika avy any de lasa mikasikasoka tsy heny loatra ny faneho-kevitra avy any amintsika any na ihany koa avy hatrany de ny telefona no ainona miaraba tompoko Odilon de tiatia-roka ihany na mihevitra kely eny tompoko misy Odilon le zava misy atao amin'ny tany sy ny firenena zany lasa mahalasa sena ihany le izy mandeha de mandeha zao ny resaka base Toliara fa hoanareo any amin'ny party zany manahoana ny Jiramalo am'izao fa tena ny ohatry ny atony le ataony Jiramalo ohatry ny ety aminay tiatia-roka ety tena hoe ndray andro manintsy na mazara raha misy adiny roa de koa zany hoe aiza hoe zany sika vaoka amin'izay fotoana zay de zava-misy hoazy de izao le jiro tapaka mandritra ny fotoana maharitra nefa ny facture miakatra de miakatra zany hoe itsika malagasy zany de vonosa amin'ny fanjakana foanafoana nefa mietsa tsy maintsy ho alainy de mahalasa sena ihany manam-paharaoviana zany le fandeferatsika malagasy manam-paharaoviana zany zay tika hoe joro amin'ny hevitsika hoe tena tsy mety rangaly ataon'le fanjakana ain'le mpitondra ve le mitondra saritsay averina zany tenin'ny raha président zany zany hoe misy fanjakana ve eto manahoana ny delistage anasa ve ny tanora de tsy haiko hoe anjaratsika amin'ny malagasy hoe mbola mety amintsika ve izao de anontany ny voandalana eto ny président va zany ny tenanay aiza ho aiza ny le président le canton de Toliara nambolena hoe efa vokatra ve zay makasitraka to ankasitrahana ny avy any Anteroka ary fanontaniana goavana izany faneho-kevitra manandanja ihany koa satria de tsy tokony hovariana amin'ny zavatra anankiray isika miaraba tompoko de ahoana fandehany ento avy hatrany faneho-kevitra ao fa efa tafiditra anao ialahy zany resaka base Toliara ny eny tompoko base Toliara io tsy vitany resaka tabataba sy resaka sandro tsony raha sandro ny tadiavina zany de manana voatetina ny fitaova ny fitondram-panjakana fa raha manao ohatrany tany Somamanina nalefa ny anazy ny tately aloha nampiasainy ny bay zany mbola ny serosery ny sonono na ny tsaha ny varatra amin'izay
ka izay ny zavatra tokony hoe ho ampiasain'ny olona ao Antillia izay olona bebe mahay manao ny zavatra io. Zay ihany ny solution amin'io resaka base tuliara io. Fa resaka hoe tabataba tena za mino fa tsy ho vita io fa tsy maintsy manao foana i fanjakana. Fa raha ohatra ka manao an'izay fomba gasy hita izay maratra azy zay, andatsao varatra any ireo olo ireo fa io tonga dia milefa tsy mandeha sasy. Zay saotra. Fa ny okevitra zay ankasitrahana ianao ary izay moa nefa nisy ny teny le namatsika teo ambolohany teo hoe aoka tsy isika samysika no sanatria hifamono ao anatin'izay zavatra mitranga sy ny zavatra misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay ary aoka ihany koa tsy isika sanatria izay mandray anjara mivantana atao anatin'ny fandarana no anentana ny olona ao anatin'izany ataontsika hoe fiantsina sy fifamonoana sy ny disadisa amin'ny samy malagasy izany. Miaraba tompoko, efa tafiditra ianao? Tsy miteny izy tapaka ilay 34-38 teo dia eo anatrehan'izay dia isika no mila mahay mijery sy mandanjalanja. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Dia ahoana fandehany eny tompoko? Ahoana ny fandehana avy aty Toliara avy amin'ny Tongarivo. Eny tompoko. Dia ireo olona milaza fa ny firenena no fanjakana ao base Toliara ao tsy dia mety fa ny fitondrana zany tena hitako manimba ty raharaha ty. Fitondrana manao zay zava-drehetra hanokafana an'io fi base Toliara ao. Zahay aty Toliara tompoko dia tsy manaiky niza no hatao base Toliara erany Madagasikara. Tsisy base Toliara zao erany Madagasikara. Tsisy fitondrana hasimainty manerany Madagasikara. Zahay zao dia ijery ny fomba hataonay mikasika an'io Fort Dauphin io fa tena mijaly vahoaka ao. Sotra tompoko. Ankasitrahana ianao ao anatin'izay faneho-kevitra zay ankasitrahana ihany koa ny ataontsika hoe fanehoana ankalalahana zany fomba fijery zany satria dia iarahan'ny rehetra mahita hoe iza ny tena fototry ny olana miteraka n'ilay disadisa amin'izao fotoana izao. Miaraba tompoko. Efa tafiditra ianao? Teka mba iteny tolony resaka momba ny base Toliara io, mankasitraka makatela ary tena manome ny fanajana lehibe eo ny kolonely Fanapera fa tena raha mandeha ny tia tanindrazana marina izy ary tena tsy hampasazyka fahitanana zany zavatra zany. Fa ny teny koa dia mba mieritrereta ianareo ao Toliara fa eo hiady ho any tenany izy fa ny fitondrovany anareo taranaka fara mandiny fa ny anazy nefa vita. Ny mpamato mody ny mampalahelo fa noho ny fijoroan'ny fitiavana taranaka ny mahatonga azy miady mafy sy manohatra mihitsy satria io tetika koa no misy tetany. Rehefa lany ny fafimaika ao dia zody any amin'ny tany misy azy fa ny tany hopotika dia ina ny velomana. Izay tompoko no amin'ny resaka base Toliara faharoa manaraka an'izay ato amin'ity resaka fanoherana ity. Eto tena marina tsisy mpanohatra tia tanindrazana intsony fa vazaha mody miady ny betaka eto. Makasitaka tompoko.